Malagasy FM manolotra hoanao mandritra ity herinandro ity. Ratra ny tokantrano. Tantara nosoratany Rajaonandrosoa Jean Flavien. Reto avy no hanome aina ny tantara. Naljao Sinaizy fahendrena Raherinambinina. Miaraka tamin'ny Angola Pity, Iaina Tantely, Elina Sandra ary Fahasoavana. Nandray feo sy nandrindra lafiny teknika Fanamby Nana Tontosa Rotsy Fitiavana. Andro fahatelo. Efa nanahoana kindry izao? Mbola mitoy ihany ve ny andro-tsay atandro le maiziny ndroky? Zany ga kimo iasana tsony a. Olona matavinady menakavy ireo. Saka de gagako mba nitera-be vavy ihany fe de anao toetratra an'izany. Le raha matosy le zana ny vavy iny ny tena mbola alerzika anato e. Zany? Le rangamba efa tsy de naninona tsony. Asa hoe nilatsa fanahy masina ve ny tonga saina? Fanahy masina inona koa kiny andaitra amin'ireo tsony a. Lehilahy lehibe manondra tsondrana ohatry ny tapy. Fa inona koa zao izany fihetseham-po vaovao tazako amin'indry izany ka? Misy zavatra tsy voatantara amiko angambe. Naza koza moka tsy te hatsara ray sekondra akory an'izany ko. Indray koa mbola manitatra ihany. La iantitra tsy malala menatra aneo azany mantsendry. Tantara ihany anona zany azy e. Manaova efort kely fotsiny. Hitandry, nitady andry teto tamin'ny larobia. Anga? Ie, de nidiny ny tranonareo fa tsy haiko hoe nakaizako ndry tamin'iny. Ay, mety le zanaka lambanjazana le fanovohirana angambany zany. De ay izy efa nijokojoko tao an-damosiko tao tamin'izay kala. Zany raha tsy nitselatra mihitsy akeny ambavafoko na eny nitapoka ny feoany. Anga? Tena ataony ahoandry? Inona fa de mitombotomborona ohatran'ireny manadala sipa-kely ireny andry koa. Miaraka amin'le sonify betsakany. Nisaikany eo ka nandoa. Andrekaka. Se hitany angamo nidirandry teo e. Eny moko. Izy azany arahaba fa nodiko fanina. Ary izy mihitsy mandondona iny. Andraso alapoandro soko. De miteny andria zay fa tsy hankaty amin'le tsona raha vao miditra eo iny a. Marina nge zany faniry e. Eno a. Anatranga lela tsara fa matotra be any izy resaka amindry io fa tsy mivazivazy. Ho avy eo. Ay fe dady azafady fa mbola nampatory zazakely de tsy afaka tonga de nitsangana moanao ko. Tsy maninona korika. Zaho mialatsiny fa veriko hoe variana any an-dakozia de nandondona mafy ako. Ay ve tsy maninona ka za io mantsy somary sahirana keliko. Tsy maninona raha ety ihany ianao. Ka za nefa te handosy resaka amin'ny farasoko. Mihina fa teneniny tsy apiditra ianao matoa tsy mampandroso. Any ine tsy maninona fa aleo andeha. Tsy afatra akory. Mihina fa efa iny ny feoko. Zay ihany de fa tsy afatra ka. Mahazo tonareo de mampamangy ao aminy eo e. Eny ary mampamangy ao amin'ny mama akory dada. Ndry tiky raha mantsika de hoe mampamangy amin'ny mama ao. Tena hoe moramora sao de mbola manara-drindrinao ny endry. Mba tena antombola mihitsy koa aloha le rainareo tsirotsirika. Marina moa. Fa nisy mandray moa. Efa misary adala ny farason-drainy ianao ao. Zany angano tonga amin'ilay fitenenana hoe antitra voabe ny tanora. Ato ny faraso inona koa la antitra efa koka sy tola ohatran'ireny. Eto mora ihany na zany aza fa raiko angely resahanao eto e. Oay, azafady fa adiniko hoe za ihany kay moa no azon'ny olona fokafokaina amin'izay tiana anaovana azy. Zakanao ary ve raha ny anao nataoko an'izany a? Mbola tsy nanao angay ianao moa.
na dia tsy afaka nanisy ratsy anao akory aza ny ray sy reniko satria efa ny ampasana. Adabo ihany izany e. Tsy izany mihitsy ny resaky mivady nandrasako taminao. Mba mitantara aminao fotsiny ry a fa ao fa adaboka ny mihitsy rehefa mahasosotra anao e. Ka sady tsy mino izany mihitsy e. Valala misy miplaza koa nge mahay e. Nanao ahoana hono ny zazakely androany? Salama tsara ohatry ny isan'andro ihany ka sady nahazo rokolao be izao. Izany ahe mba vaovao mahafaly. Ary andao amin'izay atory fa efa amin'ny 10 alina izao e. Izay no lazaiko hoe laza masaka ny ianao ny betsaka. Andro vao amin'ny 7 latsaka folo iko amin'ny 10 ahoana ary. Ka inona moa no mahasamy hafa an'izany e? Na ny teny amin'ny 7 na amin'ny 10 tsy efa miandry sarahana foana ve ianao io mo? Satria efa lasa mpitsara koa ny vadiko ankehitriny io. Tsy mitsara anao fa mba miandry andasombo mpitiavana avy aminao fotsiny ry fa ohatran'izao foana nefa tsika ne rehefa miresaka e. Miala tsiny ary araka ny asa fotsiny dia ohatra ny lasa kizitina izany. Zaho koa zange mahatsapa hoe mahasika loatra aminao indraindray. Zaho koa miezaka mipetraka amin'ny toeranao ihany fa ianao ve mba mahatsapa ny mahazo aho? Tsapako mihitsy izany dia sasatra ny teny azy telo mianaka e. Saingy tsy eo masonao moa nanaovako an'izany dia sarotra aminao ninao. Mino rehefa mitantara amiko ianao ka fa ahoana moa ry tsirony amin'aniko hoe inona ny resakareo? Eny ary miala tsiny fa diso tokoa tsy mba niresaka an'izany rehetra izany taminao fa noho ianao aho hoe tsy mijery fotsiny an'izao velively aho. Eny ary andao amin'izay ary atory fa efa tena misivy izao e. Mampameha mihitsy ianao ty indraindray ka. Diso mihitsy tsika nanaiky ny vadian-tsiry tamin'ilay kalangita io. Zao songa orina hatramin'ny zafy kely. Anomboka ndraiky io le raha matoa ty le monona ohatry ny angorodorofotra ka tsy marina ary ve zany e? Fa oviana zao anao no nahita an'izany antoka ha? Iny tamin'ny fotoana niterahana iny kinina indray e. Dia tokony ohatrin'ireny ve no nateraka ny zanantsika bogosy kely iny izy ianao? Eny efa iny ary ny vidiniko afaka ny anao iny eo anao ran'olo ha? Ny ataonao atao dia avy aloha ifantoka amin'ny gazety vakiako. Akarary fo amin'ny eferan'olona fotsiny eo. Filina no nahazo an'lerangaty. Ako izany ko. Nanomboka oviana koa no miandany amin'ny kala ratsy velona io ianao. Nanomboka tamin'ny fotoana nahatsapako hoe tsy nangataka ray kapoka tamiko ry zareo hoe tsy afaka hanova ninina amin'izay losoratra zay raha matoty a. Inona indray no mampifamaly an'ireto antitra ny seniny reto? Nahazo ampango indray mihinana tany amin'ny faniry-tany ngamba ny rainareo e. Dia io niovatra amin'ny fomba fijeriny. Apango ihany tokoa moa ny laitra fa tsy pitika ariva ny solonify raha mifika taolana. Dia zao e. Zao manam-pirofo amiko fa azo nodiny kala-mpamosavy iny mihitsy ny zanako. Miala tsiny fa raha misy tokony andiny tena amin'izany resaka misavy zany dia ianao voalohany. Inona? Zaniko tsy miandany amin'ny faniry akory na hoe lasa tia azy araka ny filazanao azy fa tena leo manintsika olona tsy manisy raha tsy hafotsiny e. Zay tsy iza fa avako zao satria nofo ray amin'ny zanako. Ary toa lasa nivadika fotsy tokoa mainty. Fa nisy inona? Saretsy azy ny azy fa raha zandray kosa dia tsy amela mitokantranon'ireo ilamin'izany e. Raha mbola tsy mikipy koa ireo masokoroa ireo dia tsy avelako azo aina izany kala ratsy io. Tsy napoziko maizitsy ohatr' izany ianao ty ry mama. Inona loatra reny ny fahafinaretanao mahita ny tokantranoko mikorotana ambony ambany ohatr'izao e? Satria na tianao na tsy tianao dia vady andefy mandroko faniry. Reny zanako izay fanekeko iray-karandoha amiko. Zany Ary nandry azy adindry anga fa faniry rery tsy nandao andry tamin'ireny aretana saika nafaty andry reny. Taiza raha noropolokaloka amin'ny fitiavany andry? Zay ny ianao. Ka na zaho koa aza lesa mba manontany tena hoe inona ny tian'ilay raha matoy atongavana. Manama sao dia mba nisy tantarany raha tamin'iray niny vadiny lahy iny azako. Ny siparan'ireny faniry angamba ny nofinofiny anambady an'ilay rangaha. Akombony kely ty vavanao mahita sao dia hotorako ny lapoaly eo sao dia ianao no maty pasiporo tamin'ny mavo zanak'izisy be tamin'izany fotoana izany.
tsy mbola nytoy mandra-pahafatiny angamo fiarahana misary adala taminy. Ie, fantatro daholo ny fisiany izany fa so ianao mihevitra. Ka inona moa ny dira raiko an'izany na fantatro azy zany na tsy eny tsisy irarahinao azy fa avokako ho fantatry ny zanakao ka hoe noho izany tondra voka tsy fidiny na tonga antsika ho mpivady ary tsy nisy naniry ny anana ny tsiry na izana ianao. Ay, dia inona zany ny antony hitantaranao an'izany rehetra zany androany? Za sa dada ny tianao arary fo amin'izany resaka zany satria tsoroko aminao fa na tsy niteny an'izany azy ianao tsy mbola nireharianonony aminareo zany ahy raha isy reniko nareo dia atsaiko. Na zany aza efa fantatro hoe olona tsy mendrika atao modely zany ianao na idada. Hay, dia toy izy mifanambadiam-boalavinao sy mifatim-bevavinao aza manantenany azo tsodrano amiko fotsiny. Ozina aza ny tononoko anareo andro amanalina. Aleo andeha dia mbola tsy miainga aminao ny tanako ataoko hoe mpamosavy ianao mbola tsy hitako ny tapakazo. Ataoko hoe adalako mbola tsy hitako nanary lamba. Mahamianatra mihitsy na dia hoe mieritreritra hoe nono tamin'ny nononao aza nefa dia nono. Indrisy ry dada sy neny fa mizaka ny mangidy sanakareo. Androaniko sasamyrery ny fiainako. Ny andany amiko dia vitsy noho ny fofonaiko. Itsiry vadiko ny mba niaro atsy indraindray azy. Lasa nankahala ihany rehefa nandeha ny fotoana. Mody hoe nanary dia tamin'ny toaka izy satria tsy tia ny resaky ny reniny sy ny anabaviny. Nefa kay efa nieritrerina mihitsy no miova. Tsy nitaona aty aoriana lasa matetika miala mandry le vadiko. Lasa tsy asiany masotsony ireo zanakay na miasiasy ihany ny azo. Tsy hitsahatra ity sy anantenanao izany asa ravako miandry hatramin'ny faran'ny fotoana. Tena hoe avela ho torany ranomasy mihitsy ve zany ny zanakareo sa ahoany? Aleo izy tomany efa reraka keo reraka? Fa nganareo ny terena namboatra ny hoe ka ho tambatambazana vao hikarakara azy. Maninona ry anina raha terireny amin'ny masera rehefa tsy tiana? Inona kiry sandiny raha tsy nataoko andria? Raha i mama ny mankahala mba azoko ihany ny antony. Fandria izay nitiaviko ohatra ny rahavaviko no mahagaga. Fa voatery tsy maintsy misy antony angamo izany. Ny tsara ihany raha izany inona moa no tokony hodiniako amin'izany? Tsy andria fa inerana ny tiana ho vadiny tsiry. Ay ve ilay izy indrindra. Fantatro hoe tsy tena ohatr'izao ndry. Raha tena tia minana dandry indri tena nampy hamerina azy amin'ny lala mahitsy. Za mantsy mino hoe tsy tena mankahala zany ndry. Afaka mifanohantsika dia mety atao hoe ho antsiry. Ahoana no zokiko ny tsy ho tiako ho azy mihitsy no nanaovako an'ireny rehetra ireny. Raisy ny tanako azy raha manaky anampy andry Fandry hoe mararinina. Mararika iny lamosiko fa tsy maninona ka aza manany amiko ndry. Eny ariko. Aleo aloha jereko sy nizazany fa mandro angambo izy izany. Angamo ndry manolo zasaka. Aza manontany. Ndraso aloha fampiko ndry na misy ny lambany aza mantsy mety tsy hitandry akory. Malagasy FM mananolotra ho anao teo Ratra ny tokatrano. Tantara nosoratany Rajaonandrosoa Jean Flavian. Ireto avy no nanome ny tantara. Naljao Sinez Fahendrena Raherinambinina. Miaraka tamin'ny Angola Pity, Iaina Tantely, Elina Sandra ary Fahasoavana. Nandray feo sy nandrindra lafin'ny teknika Fanamby Nana Tondosy Rotsy Fitiavana.